Jesosy miaino ny feony mankatony teniny zay tena ondriny Jesosy miaino ny feony Jesosy miaino ny feony mankatony teniny miaina amizany tambola eto antany miaino ny feony mankatony teniny fiada manalomeny atrany miaino ny feony mankatony teniny miaina amizany tambola eto antany miaino ny feony mankatony teniny fiada manalomeny atrany Seka iaino ny feony ankatony teniny salo mahoande iseka iaino ny feony Jesosy miaino ny feony ankatony teniny miaina amizany tambola eto antany miaino ny feony ankatony teniny fiada manalomeny miaino ny feony mankatony teniny miaina amizany tambola eto antany miaino ny feony mankatony teniny fiada manalomeny atrany Jesosy torio ny teniny ambarao ny teniny isika ondriny Jesosy iaino ny teniny Jesosy miaino ny feony mankatony teniny miaina amizany tambola eto antany miaino ny feony mankatony teniny fiada manalomeny atrany miaino ny feony mankatony teniny miaina amizany tambola eto antany miaino ny feony mankatony teniny fiada manalomeny atrany aoka ivavaka isika rehetra tsy mitsahatra ny midera sy misaotra ary mankalaza ny anaranomasina izahay ry tompo Andriamanitra eo noho ny fahasoavanao tsy hitalany ka ahafahana indray miaona aminao indray amin'ity fotoana anio ity manakambara indray ianao aminay anio dia mangataka ny fananao masina izay anazava ny lalanay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana zavavaka izany amen ry isika olona malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompo amen ny ten'Andriamanitra voalahatra otoriana amin'izao alahady faha-efatra manaraka ny Pasika izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona toko fahefa enina amby folo andiny fahadimy ka hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo Jaona toko fa enina ambin'ny folo andiny fahadimy ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo toy izao ny favakan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa ankehitriny mankany amin'izay naniraka ahy aho ary tsy misy aminareo manontany hoe akaiza ianao fa satria nilaza izany taminareo aho dia votona alahelo ny fonareo fa izao milaza ny marina aminareo matsara nareo fialako raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha andeha aho dia irako aty aminareo izy ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana ny fahotana satria tsy mino ahy izy ny fahamarinana satria mankany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony ianareo
ny fitsarana satria andrianan'izao tontolo zao dia efa voatsara. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahy fahamarinana dia izy no tandalana anareo amin'ny marina rehetra. Fa tsy teny ho azy izy, fa izay ho reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza ahy fa andray avy amin'ny ahy izy ka anambara izany aminareo. Zay rehetra nanandray dia ahy avokoa, koa izany no ilazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka anambara izany aminareo. Amen. Ny fotoana nanondratany Jesosy izao teny izao dia talohan'ny hafatesana. Zany hoe toy an'le tamin'ny heriny ilaza izy hoe andeha. Dia malahelo ny mpianatra hoe fa ho aiza ny tompo? De izy io andeha io tsy hoe andeha fe andeha de ande tsy maninona. Fa misy irahany ijanona eo. Tahaka ny ray aman-drenitsika rehefa mandeha alavitra izy dia misy olona lehibe mijanona ao. Mety hoe zokintsika ohatra miandraikitra eo, mety misy havatsika ataony miara-mipetraka atsika eo fa tsy avelandrereo zany isika. Raha tsy hoe anga tena efa lehibe mihitsy anga isika afandray zay. Fa raha ohatra hoe hita hoe tsy mbola tsy matokana dia tsy maintsy misy olona ajanony ray aman-dreny eo. Dia tahaka an'izay koa Jesosy, fatany fa mbola tsy azo ajanona reto mpianatra ireto ka tsy hoe andeha dia any izy, fa misy ajanony eo. Iza zay? Iza le mpananatra? Iza le fanahy fahamarinana? Mafy tsara be? Fanahy masina, zay mihitsy. Ny fanahy masina no irahan'i Jesosy ho amin'ireto mpianatra ireto, ho amintsika izany. Dia ny asany dia arak'izay hoe mpananatra. Dia mampiaiky ny fahotana ary mitaona ny olona ho ao amin'i Jesosy. Zay ny asan'ny fanahy masina. Mety maheno asan'ny fanahy masina hafa isika eny amin'ny fiangonana hafa eny. Mety ho marina, mety ho diso. Ohatra, mampiteny tsy fantatra. Na koa hoe mavita fahagagana. Mety fanahy masina tokoa manao andreny, kanefa tsy voatery fanahy masina koa. Satria zao, le miteny tsy fantatra io ve tena teny vokatra ny fanahy masina, sa izy mihitsy miteny fatany eo. Raha izay manko dia lasa teny foana izy fa tsy hoe teny tsy fantatra. De tsy izy zay. Misy indray mavita fahagagana tokoa ireny fiangonana hafa ireny. Marina zany, tena mahavao fahagagana tokoa izy, saingy zao, fahagagana mitarika amin'inony. Ny asan'ny fanahy masina dia zao io, mampiaiky fahotana, ka ny fahagagana dia tokony mitaona ibebaka ary mitaona ny olona ho ao amin'i Jesosy. Averiko mitaona ny olona ibebaka ary mitaona ny olona ho ao amin'i Jesosy. Raha vao tsy zay natao le fahagagana dia tsy izy zay. Raha ohatra le fahagagana mitarika ny olona irearea, isy hoe zay mahavita an'izao, zay mahavita an'izao, tsy izy zany, tsy asan'ny fanahy masina zany. Raha ohatra ndraika le fanahy masina tsy mitarika ny olona iaiky ny fahotana, tsy mitarika ny olona ibebaka zany, tsy izy koa izany. Ny asan'ny fanahy masina dia mitaona ny olona ibebaka ary mitaona ny olona ho ao amin'i Jesosy. Tsy misy mifanohitra ny asan'ny fanahy masina sy ny asan'ny Jesosy. Aza mety fitafitahana isika, fa ny fanahy masina dia mitarika ao amin'ny zavatra tsara iririany. Aza dino zany mangataka amin'ny fanahy masina rehefa hanao asa tsara. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, mba fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ny ho antsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Nivavaka isika. Misaotra anao zay re Jesosy io fanomenao ny fanahy masina hatramin'ny batisa, izay mitari-dalana anay mandrakariva amin'ny zavatra izay ho ataonay. Mangataka aminao izahay ny mba hamelany eo ny elikay noho ny finoanay. Ary ny fanahy masina ne anomeanay mandrakariva ny fahalalana sy ny fahendrena ary ny fitiavana anaovanay ny asanao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana sanirina arangatana izay vavaka izany. Amen.
andao a Anisty Siavini Fadamaru Yenamekana Kakerae Tuavamu Nanupunyana Latsakisa Isananu Ulemana Tenana Lamtrao zafay Jesosy Tondra-tegna Tumutumu Sishifarami Sasaruva Naesana Yefenunami Sishalahady nasa Nalaadi Sitadidi Nanmaro Nangamasi Nesabatana Siavini Fadamaru Yenamekana mafraigny Kakerae Tuavamu Nanupunyana firegnesy ro ahay Jesosy Isa Isanandro Ulemana Tenana Jesosy Oma Firegneswa Siaviny Fadamaru Yenamekana Kaiky raha eto avao Nanompony anao Latsakisa Isanandro Ulemana Tegnanao Zanafary Firegnesy ahay Firegnesy ahay Jesosy Oma Firegneswa Soyons unis dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu nous as donné, et nous te remercions également pour le Saint-Esprit que tu nous as donné depuis notre baptême. Aide-nous à toujours écouter le Saint-Esprit qui nous mène dans la bonne voie. Pardonne-nous les péchés que nous avons commis. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Chers membres de l'école du dimanche, que la grâce et l'amour de Dieu soient avec vous. La parole de Dieu qui nous sera donnée en ce 4e dimanche après Pâques est écrite dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 16, verset 5 au verset 15. Jean chapitre 16, verset 5 au verset 15. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Je ne vous ai pas dit cela dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun d'entre vous ne me demande « Où vas-tu »
mais la tristesse a rempli votre cœur parce que je vous ai parlé ainsi. Cependant, je vous dis la vérité. Il est préférable pour vous que je parte, car si je ne pars pas, celui qui doit vous aider ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et lorsqu'il viendra, il prouvera aux gens de ce monde qu'ils se trompent au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement de Dieu. Ils se trompent au sujet du péché parce qu'ils ne croient pas en moi, au sujet de ce qui est juste parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, au sujet du jugement parce que le chef de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter maintenant. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas avec sa seule autorité, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Il révélera ma gloire, car il se recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Lorsque nos parents vont loin, par exemple en vacances ou en mission, et ils envoient quelqu'un pour nous garder à la maison, pour s'occuper de nous. Ça peut être quelqu'un de la famille ou quelqu'un d'autre. Du moment où on n'est pas encore capable de s'occuper de nous-mêmes, nos parents sont obligés de mettre quelqu'un avec nous. Mais quand on est assez grand, ce n'est plus nécessaire. Et de même, Jésus s'en va. Il a parlé avant sa mort, là. Alors ses disciples étaient attristés, parce que ils vont rester seuls. Mais Jésus ne va pas les laisser seuls. Même s'il va partir, il va envoyer le consolateur ou l'esprit de vérité. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le consolateur ou l'esprit de vérité? C'est quoi? Exactement, c'est le Saint-Esprit. Jésus va envoyer le Saint-Esprit sur ses disciples, et nous, actuellement, afin que le Saint-Esprit guide nos pas. Le Saint-Esprit nous dit ce qu'on doit faire. Le Saint-Esprit nous montre la bonne voie. Le rôle du Saint-Esprit est également de nous mener à Jésus. Jésus et le Saint-Esprit ne sont pas contradictoires. Ils nous mènent vers Jésus et ils nous aident à nous repentir de nos péchés. Voilà le vrai rôle du Saint-Esprit. Vous avez peut-être entendu des œuvres du Saint-Esprit dans d'autres églises, ce qui est peut-être faux, mais qui peut être vrai également. Alors il faut faire attention. Par exemple, vous avez sûrement entendu les œuvres du Saint-Esprit qui poussent les gens à dire beaucoup de choses, à des langues inconnues. Certes, dans la Bible, il est écrit que, grâce au Saint-Esprit, on peut parler des langues inconnues. Or, est-ce vraiment des langues inconnues? Parler des langues inconnues par le Saint-Esprit, ce sont des langues vraiment qu'on ne connaît pas et qui ont des sens. Mais certains des personnes qui disent parler avec des langues inconnues disent n'importe quoi, les mots qui viennent dans leur tête. Alors ça, ce n'est pas de langues inconnues, ce sont des langues de n'importe quoi. Il y a également ceux qui font des miracles. Oui, il y en a qui font des miracles, mais est-ce vraiment fruit du Saint-Esprit? Alors, comment le reconnaître? Les miracles, fruits du Saint-Esprit, nous mènent à Jésus, nous aident à nous repentir de nos péchés. Mais certains de ces miracles-là font que ceux qui ont fait les miracles se montrent pour dire « Ah, nous arrivons à faire ceci, faire cela ». Attention, ça ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous mène à Jésus, le Saint-Esprit nous rend humbles et le Saint-Esprit nous fait repentir de nos péchés. Faites donc attention, le Saint-Esprit nous mène toujours vers la bonne voie et Jésus, c'est la bonne voie. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Unissons-nous dans la prière.
Nous te remercions, Seigneur, puisque tu nous as donné le Saint-Esprit de notre baptême, afin qu'il nous guide dans nos pas. Aide-nous à toujours l'écouter et à nous repentir de nos péchés. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen. Zolombelonao, mba fantatrao ny fitiavan'Andriamanitra anao. Nafoiny ny zanan'ilay tokana, ho famonjenay, ho famonjenanao. Nijaly Jesosy, noesoina, nokapoina, nomona tamin'ny hazo fijaliana, maty ho ahy sy ho anao. Andriamanitra ray, behindrafo, nafoliny, ny zanany, hanavotray, hamonjy ahy, maty teo amin'ny hazo fijaly. Andriamanitra ray, behindrafo, nafoliny, ny zanany, hanavotray, hamonjy ahy, maty teo amin'ny hazo fijaly. Lehibe ny fijaran'izy, ny zanan'ilay tokana nomeny tsy ho very, sahiretra mino azy. Lehibe ny fijaran'izy, ny zanan'ilay tokana nomeny tsy ho very, sahiretra mino azy. Ndreto izay Andriamanitra masina, misaotra anao izahay noho ny fitiavanao lehibe izay nomenao anay. Na dia tsy mendrika ny fahamasinanao azy izahay, mba diovy re ary anjakao ny vola sy ny fiainanay rehetra, ary mampianara anay ny sitraponao. Amen. Zay dia efa ilay mahafolo taona, mari-pahatsiarovana. T-shirt, polo, sweat capuche,
amin'ny endriny sy loko maro samihafa. Alefaso ny komandinao ao Antananarivo, ao Fianaratsoa, ao Ambatondrazaka ary ao Mahajanga.
miarahaba antsika rehetra mpikambana ato amin'ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana loterana malagasy na ny ZFLM. Ny fafito amby roapolo ny volana May taona 2024 sy ny fito amby roapolo ny volana May taona 2024. Feno folo taona ny orenan'ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana loterana malagasy. Tsy avelantsika handalo fotsiny zany fotoana izany fa ankalazaintsika amin'ny fomba manokana. Hisy karazana hetsika maro izay hatao eto amin'ny ZFLM toy ny fampianarana, toriteny sy ny maro samihafa. Ny faneva izay iorenany izao fankalazana izao dia ny anankiray tamin'izay nomenareo mpikambana ihany dia ny Hebreo 10:4. Hebreo 10:4 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Fotoana izay tokony hibanjinantsika tsirairay tokoa na ny fiangonana koa aza, izany faneva izany tokoa izao fotoana sarotra lalovany ankohonana sy ny fiangonana ary ny firenena izao. Fotoana izay tsy maintsy hanehoantsika ilay fitiavan'i Kristy ka hiseho vatana amin'ny alalan'ny asa tsara izay ataontsika eo anivony ankohonantsika ny fiangonana ary ny firenena. Ireto azy misy daty fitadidy izay tsy tokony ho adinontsika. Ny 7 ny volana May ka hatramin'ny 7 ny volana May taona 2024 no amaranana izany fankalazana izany. Ny vondrona ZFLM ihany koa moa zany dia nihitatra amina zavatra marobe tahaka ny YouTube ary ny any amin'ny page ihany koa ary indrindrandrindra ihany koa ny famoronana application izay azontsika ampiasaina amin'ny finday. Dia mirary antsika rehetra hanaraka sy anjoy ny vondrona ZFLM azahoantsika ireo karazana fampianarana sy ahitantsika ihany koa ireo fanentahana maro samihafa ary ireo tetikasa foezaka sy lavitrezaka hatao. Dia mirary ny fiadanan'ny tompo sy ny fanantenana. Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara.